Afaka isika rehetra. Faly indray Jesosy io fa tafahoana aminao izahay. Faly izay satria andreteny sy fampianarana avy aminao indray. Dia mamindrafo aminay ry Tompo noho ny tsy fahantaterahanay rehetra. Ka ampianaro izay ho tia ny olona rehetra tahaka ny itiavanao anay. Amin'ny anaranao nanaovana zavavaka izany. Amen. Risiko ny lady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy ny mandray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fa 12 manaraka ny Trinité izao dia voalahatra ho torina ny ten'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 5:4-7 ka hatramin'ny 7:7. Matio 5:7-7 ka hatramin'ny 7:7. Toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankahala ny fahavalonao. Fa zao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona valim-pity ho azonareo? Mona dia mpamoretra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona nataonareo mihoatra noho ny sasany? Mona ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fantaterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Tiava ny namanao. Tosikele tahaka ny tenanao. Aitsika tsara izay. Any amin'ny Levitikosy 19:12 no misy an'izany. Efa tamin'ny andron'ny testamenta taloha izany no nampianarana ny zanak'Israely. Fa taty aoriana ilay izy navadiny kely nampiany hoe ary mankahala ny fahavalonao. Tsy anaty baiboly io fa zareo mihitsy ny namorona an'io, tsy tany amin'ny Levitikosy teo izany, tsy toy ihany teo fa ny mpampianatra tamin'ny andron'i Jesosy nanova an'io ifanaraka amin'izay mba hahafahany hoe moramora kokoa ny fanajana ny didy io, mba hoe namany ihany ho ny tiavany fa rehefa fahavaliny dia afaka tsy ho tiavany. Ray marina manko dia izao, tsy misy olona tokony ho fahavalitsika izany na dia iray aza. Eny fa na dia ireny olona mampijaly antsika ireny. Misy olona mampijaly ny ray aman-drenitsika, mety mpampiasa anazy io mety mpitondra fanjakana ambony mampijaly anazy amin'ny zavatra ataony. Mety misy olona mampijaly antsika, mety mpiara-mianatra amintsika izay manilikilika antsika any am-pianarana, manao zavatra ratsy amintsika. Ireny olona ireny dia tsy fahavalitsika ireny. Averiko, tsy fahavalitsika velively ireny, na dia manao ratsy antsika aza. Fa olona isika no manao azy ho fahavalo, fa tsy fahavalitsika izany ireny. Dia ireny olona ireny no tiany le mpampianatra tamin'ny andro Jesosy lazainy hoe reny ankahalao reny. Nefa Jesosy dia tsy mampirisika olona misy ankahala olona na dia iray aza. Izay indrindra mahatonga anazy manitsy eto hoe tiava ny fahavalonareo. Izany hoe tiava le olona mampijaly anao reny, le olona tsy tiana lazainao fa manome ratsy anao reny, tiava ireny olona ireny. Satria nahoana? Andriamanitra dia mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Inona ny dikan'izany? Io masoandro iainantsika io tsy voavaka hoe ty ho an'olona tsara, ty ho an'olona ratsy. Omen'Andriamanitra ho an'rehetra io. Rehefa misy orana milatsaka dia tsy misy hoe tanimbariny ihany ilatsahana le tsara, tanimbariny ihany tsy ilatsahana le olona ratsy. Fa latsaka Andriamanitra ho an'ny rehetrarehetra ny ranomorana. Dikan'izany dia manao hoe Andriamanitra na dia manao ota ho an'Andriamanitra isan'andro isika, na dia manao zavatra ratsy ary isika,
dia omen'Andriamanitra zavatra tsara mandrakariva. Ka isika koa dia tokony hanao izany amin'ireo namantsika. Tena mahasosotra ireo namantsika, marina izany. Saingy izao, raha ohatra ireo akaiky antsika ihany, ireo olona manao zavatra tsara ho antsika ihany no omentsika soa, dia mitovy amin'ny jentilisa ihany isika, mitovy amin'ireny olona lazaintsika hafa ratsy ireny. Ireny koa ange ny zavatra ny namany ihany ange no asiany soa, ny olona akaiky anazy ihany ange no hoasoaviny. Dia mitovy amin'ireny ihany isika raha ohatra ka hoe ny olona akaiky antsika ihany no omentsika soa. Fa andao manomboka androany omentsika zavatra tsara daholo, aniontsika fitiavana daholo ny olona rehetrarehetra, na ny tsara na ny ratsy, tahaka ny ataon'Andriamanitra amintsika. Sarotra izany, ary mety ho izy tsika hoe hoarareo tena ange izany ho toy izany foana ilay ratsy ataona amintsika raha ohatra hoe omentsika zavatra tsara izy. Fa izao, amin'ny voalohany ihany izy mety manao an'izay, fa rehefa ela ny ela mety ho tonga saina ihany izy antsara izay ataontsika aminy. Dia mahereza mandrakariva manao zavatra tsara ho amin'ireo olona rehetra resaka lady malala. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho izany teny izany. Tena sarotra tokoa satria manoro anay itia ireo olona izay manisy ratsy anay. Ka omeo ny herinao izahay, tahaka ny nitiavanao ireo nanisy ratsy anao, dia ampianariko izay itia izay manisy ratsy anay. Voninahitra ny arinao izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Unissons-nous dans la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Merci parce que nous pouvons écouter de nouveau ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Et aide-nous à toujours aimer les gens, à aimer ceux qui nous persécutent, à aimer ceux qui nous haïssent, comme tu nous as aimés. En ton ancien nom, nous faisons cette prière. Amen. En ce 13e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 43 au verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 43 au verset 48, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deviniez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien, comme ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment seulement, pourquoi attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Amen. Tu dois aimer ton prochain comme... La suite? Comme toi-même. Exactement. C'est écrit dans Lévitique 19, 18. Et haïr ton ennemi, là ce n'est pas écrit. Ce sont les enseignants de l'Écriture sainte en ton de Jésus-Christ qui ont inventé ça. Parce que ils voulaient, pour respecter ce commandement-là, d'aimer son prochain, ils voulaient aimer uniquement ce qu'ils connaissaient, leurs amis, quoi. Et afin d'accomplir ceci facilement, ils ont ajouté le fait qu'il fallait haïr son ennemi. Au fait, personne n'est ennemi. Nous n'avons pas d'ennemis, nous, chrétiens.
Alors vous allez dire, il y a des gens qui font souffrir nos parents dans leur travail. C'est peut-être leur patron, c'est peut-être des dirigeants de pays ou autre chose. Il y a des gens qui nous font souffrir, nous, à l'école. Il y a des gens qui nous persécutent à l'école et qui nous haïssent et qui ne cessent de nous faire du mal. Oui. Ces personnes-là, ce ne sont pas nos ennemis. Je répète, ce ne sont pas nos ennemis. C'est nous qui les considérons comme nos ennemis, mais ce ne sont pas nos ennemis. En réalité, nous ne devons pas avoir de ennemis. Tout le monde doit être nos amis, même ceux qui nous font tant de mal. Pourquoi? Regardez ce que Dieu nous fait. Il nous donne le soleil pour les bons et pour les mauvais. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien et sur ceux qui agissent mal. Vous voyez bien le soleil là. C'est pour tout le monde. Pour les bons ou pour les mauvais. La pluie, quand elle tombe, il n'y a pas des endroits où elle tombe, où elle ne tombe pas sur un même champ, par exemple. Ça, c'est le champ de quelqu'un qui est bon, ça, c'est le champ de quelqu'un qui est mal, et il tombe seulement sur le champ de la bonne personne. Non. Dieu ne fait pas ça. Dieu aime tout le monde. Et il nous donne ce dont on a besoin tous les jours pour tout le monde. Nous devons en faire de même pour les gens qui nous font du mal. Je sais que c'est très dur, mais nous devons en faire le bien. Vous allez dire, ah non, ils vont en profiter pour toujours faire le mal pour nous. Mais pourtant, si nous continuons à le faire ainsi, le temps va passer, et ils vont remarquer l'amour que nous leur donnons. Donc, essayons de faire ainsi à partir d'aujourd'hui. Sinon, nous serons comme eux. Comment ça, comme eux? Si nous faisons du bien, si nous donnons de l'amour seulement à nos amis, à nos proches, alors nous serons comme eux. Eux, ils font du bien, eux, mais seulement à leurs proches, seulement à leurs amis, seulement aux personnes de leur famille. Alors si nous faisons comme ça et aussi, nous faisons du bien seulement à nos proches, à nos amis, à nos familles, cela signifiera qu'on est comme eux, comme les païens, comme les mauvaises personnes que nous méprisons là. Faisons le bien à tout le monde. Prions pour tout le monde, que ce soit pour les gens qui nous aiment ou ceux qui nous haïssent. De cette façon-là, nous serons comme Dieu, notre Père. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Tu as été persécuté toi ici. Tu as été haï toi aussi. Et pourtant tu n'as cessé d'aimer. Même si nous péchons tous les jours, tu ne cesses de nous aimer. Apprends-nous à aimer comme ça, Seigneur. En ton nom, nous faisons cette prière. Amen. Amen.
izay mefafantatra fa ny olona tsy marina tsy anova lanitra mampatsiahy anao indray izao irana mibebasa uneninao ilay fiodinana mialaneninamninao nay Jesosy an'izao fatafahotralotrane miadanana iainanao ka mandana trizizao mivereny anao mawatranoni Jehovaray na tsy mafoyanao mitadiavany Jehova teoveny anao fa ny famindrapony ane mbola tsy mialamina mitadiava azy sitrapony ane de ny fiverenana mitadiavany Jehova teoveny anao fa ny famindrapony ane mbola tsy mialamina mitadiava azy de ovelona ianao ny tena sitrapony ane any fiverenana fanatinonao lay namarany fa ny atao rehetrany ka tsy miafinaminy
Manitro raikuchi tuao mitalau aminao intiao zanakao petsaka ireo fadisoako ifonako aminao famelokao menatrao na de ny antsoanao fa tsy mendrikatoko ty zao jesosy mifona re ity zandrinao mba mangataka ny famindramponao avelao davelokanatao fa tsy amenina intsony ao jesosy aokaremba tsy olavinao fa manleninao mifona aminao Manitro raikuchi tuao mitalau aminao itiao zanakao petsaka ireo fadisoako ifonako aminao famelokao menatrao na de ny antsoanao fa tsy mendrikatoko ty zao jesosy mifona re ity zandrinao mba mangataka ny famindramponao avelao elokanatao fa tsy amenina intsony ao jesosy aokaremba tsy olavinao fa manleninao mifona aminao Kasasaniutaku iroditraku sibesacetaku maesuriavuku cizakaku irua mandatakamina manjaka yanawanatikwa jesosy esorirereo luto ao ambo cavaozikio retrezarasikio avelao elokanatao fa tsy amenina intsony ao jesosy aokaremba
tsy ho lavinao fa mameninao ny fonaminao menatra nateny alfana fa tsy metrika tokotiza jesosô mifona reitizandrinao mba mangataka ny faminambona avela rewelokanata fa tsy ame tenaitsonia jesosô aokaremba tsy ho lavinao fa maneninao ny fonaminao fa maneninao ny fonaminao fa maneninao ny fonaminao.
fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Tiany Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raiky amin'ny 70 MHz izany.